Naharitra adiny telo ny fiaonana teo amin'ny vondron'ny sendika ireo mpiasa eo anivon'ny Jirama sy ny mpitondra fanjakana tetsy Avlo omaly. Androany maraina dia niona tetsy Ambohi manambola ny valaben'ny sendika. Ny rindrina nefa ny varavarana tsy azo ny mpanao gazety ny dirana tety antoerana nandritra ifotoana io. Na izany aza re atraty ivelany ny fampiakaram-peo tao anatin'ny efitrano. Taorin'izay nampidirina ihany ireo mpanao gazety ary nanao fanambarana ny valaben'ny mpiasa. Mifanipaka tamin'ny lazain'ny filoham-pirenena ny sata amin'ny feny Jirama vaovao. Takina ho ireo mpiasa ny ampitsarana ity sata vaovao ity. Ny fanambaran'ny filoha repoblika araka ny voalaza tsy manana eritreritra na kelikely anova na hamadika ny Jirama ho lasa mankana amin'ny privatisation ary mbola tsy noeritreretiny mihitsy izany dia tena zava-dehibe. No afisy ny fahijanona 100% amin'ny fanjakana malagasy ny Jirama. Izany dia manome toky ny vahoaka fa tsy ho karakaraina amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana tanteraka amin'ny sehatra tsy miankina na privatisation ny orinasa fa hitoetra ho fananany fanjakana sy ho tompon'andraikitra feno amin'ny fanatsarana azy. Kanefa atao mifanipaka amin'ny finiavan'ny filohan'ny repoblika ny sata ny fevy vaovao indrindra fa ny fanamafisana ny mahahan'ny fanjakana 100% ny Jirama. Ny fototry ny rasa sy ny lalàna no afisina fanisata fototra, fanisata ny fototra ijoroan'ny orinasa. Raha tsy mipetraka tsara ny fototra dia mety hirodana ny trano toy izany koa ny orinasa ary tsy ampy ny hoe miankina amin'ny volonté politika na finiavana politika irery fotsiny ihany. Mila sata matanjaka sy ara-dalàna mba ahazoana hantoka ny famarinan'ny toeran'ny orinasa. No tsy aivina fanisata taloha ordonnance 75/024 izay mbola manankery dia mametraka ny Jirama ho EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, araka ny lalàna 2018/037. Io lalàna io indrindra eo amin'ny andinin'ny fahadimy. La création d'une nouvelle catégorie d'établissement public est décidée par la loi. Mazava izany fa tsy maintsy faritana amin'ny alalan'ny lalàna. Ny maha EPIC ny Jirama dia midika fa manana fahalevantena ara-pitantanam-bola izy araka ny andinin'ny 20 sy 20. Article 28 izay manome azy fahafana hitantana ny compteny manokana tsy voatery manaraka manontolo ny fitantanam-bolam-panjakana. Ny olanay dia ny sata vaovao kosa nefa dia par acte notarié tsotra fotsiny ihany. Izany dia mifanipaka amin'ny finiavan'ny filohan'ny repoblika na koa hoe volonté politique fa ny Jirama dia any fanjakana 100%, izany hoe actionneur unique. Dia tokony faritana amin'ny alalany lalam-panjakana mihitsy fa tsy akta tsotra. Ny firehan-kevitry ny asa sata vaovao dia mifantoka amin'ny fitadiavan'ny tombony izay lazaina itona fa mifanohitra amin'ny tanjon'ny Jirama izay mifantoka amin'ny fanampom-pirenena sy ny fendranam-pirenena. Voalaza ao amin'ny sata vaovao io ihany fa ireo tompony anjara na actionnaire ny fampizarany tombony azo avy amin'ny volan'ny orinasa. Izany dia miteraka ia lehibe indrindra raha toka midika izany fa misy ampany amin'ny orinasa lasa miankina amin'ny sehatra tsy miankina. Farany ny DG sy ny CA Jirama dia lazaina fa tendrena amin'ny alalan'ny taratasy tsotra ary esorony tompony anjara amin'ny fotoana rehetra rehefa tsy mifanaiky. Izany dia manome fanontaniana momba ny fahamarinana toerany sy ny fahalevantenany fitantanana ny orinasa. Tratra ny tanjon'ny tolona efa natomboka ka mitoy izany ho ireo mpiasa nanamafy. Tsy jana nefa izay tolona izay raha tsy mivaly ireo fitakiana napetraka raha ny fanazavana andrasana ny toyiny. Tokony iorina amin'ny zotram-pifidianana malalaka mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary azo tokisana ny fampandrosoana maharitra sy mampiaty eto amin'ny tany sy ny firenena. Noho izany dia betsaka ireo teboka tokony asiana fanitsina momba ny lalam-pifidianana. Ohatra amin'izany ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana, ny saran'ny apetrabola amin'ny firotsahana ary ny datin'ny fifidianana hoy ny fikambanana ireo firaisamonim-pirenena eto Madagasikara androany. Ampidirina amin'ny fipetra tokony anekena ny fahafahana irotsaka ho fidiana ny fanolorana vinavina na teti-bola
momba ny fampielezan-kevitra izay manazava ny vola manontolo ilaina sy loharano ny famatsiam-bola. Hay mavanina ny antota-taratasy ilaina amin'ny firotsahana ho amin'ny fifidianana iny fotony. Tokony fohy arak'izay tratra ny lisitry ny antota-taratasy ilaina ary apetraka ao amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana izany. Asiana fepetra ara-dalàna amin'ny fanombanana ny vola fandraisana anjara amin'ny fanontana ireo mpivitan-tokana. Apetraka ny fotoana raikitra anatanterahana ny fifidianana amin'ny alalan'ny famaritana mazava ny vanim-potoana anaovana azy ao anatin'ny taona, ny fanajana ny faharetan'ny fe-potoana, ny fahafana maminavina ary ny fitoniana amin'ny fizotry ny fifidianana. Ankoatr'izay dia isan'ny manandanja ny zom-pirenena mandritra ny fifidianana. Olona manana zom-pirenena tokana dia zom-pirenena malagasy irery ihany no tokony afaka irotsaka hovidiana, fa tsy olona mizaka zom-pirenena roa hoy ny fanamafisana. Ahitsy ny lalàna mifehy ny fifidianana amin'ny alalan'ny famaritana mazava fa izay mizaka ny zom-pirenena malagasy tsy misy fanampiny irery ihany no mahazo mirotsaka amin'ny fifidianana nasionaly. Ankoatr'izay, lesoko agoavana eto amintsika ny resaka famorim-bahoaka sy ny ady amin'ny kolikoly mandritra ny fifidianana ho hiatrany ny fanazavana. Didim-pitondrana momba ny famorim-bahoaka. Avaozina ny didim-pitondrana ifanaraka amin'ny fepetra voalaza ny lalam-panorenana sy ny fenitra raisam-pirenena amin'ny alalan'ny fanesorana ny fangatana lalana mialoha. Ny famorim-bahoaka amin'ny fifidianana iatoana ny fahafahan'ny antoko politika manao famorim-bahoaka amin'ny mpilaminana ka manao fanambarana melo fotsiny dia ampy. Izay fandrarana atao dia tsy maintsy misy antony voasoratra sy noho ireo tombontsoa-embonana aman-danja ary nazahoana ny hevitry ny fitsarana ny sahana ny ady amin'ny fanjakana izay tokony apetraka ao anatin'ny lalàna vaovao. Mikasika ny voamera mahaleo tena momba ny fifidianana. Iatoana ny fisian'ny fifandanjana ara-politika amin'ny mpikambana maharitra amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ireo avy amin'ny antoko-panohatra. Ohatra, fanendrena avy amin'ny lehibe mpitarika ny antoko-panohatra na ny vonan'ny mpanohatra. Amoraina sy terena ny fanokafana kaonty amin'ny banky ho an'ny kandida rehetra mba azahoana antoka ny mangarahara. Ferana ny fandaniana mandritra ny fampielezan-kevitra amin'ny alalan'ny fanomezana fahefana amin'ny seni amin'ny fandridrana famorim-bahoaka ahafahan'ny kandida miteny mipahibe maso. Tsy mila manova fitaovana ny kandida fa ny seni no miantoka izany. Fandarana ny karazana fandaniana sasany, ohatra ny fandraisana mpanakanto, fizarana fitaovana be loatra, fizaram-bola tsy misy fepetra. Famerana ny fanomezana tsy fantatra anarana. Pré-campagne na ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Ferana mazava ny fe-potoana sy fitsipika mifehy azy ary koa ny sazy ho an'ireo mandika izany. Ny farana androany moa ny fandraisan'ny voamera maleo tena amin'ny sahanan'ny fifidianana ireto tolo-kevitra ho fanatsarana ny zotra-pifidianana ka isan'ireo tolo-kevitra nalefa any amin'ny seni ireo teboka voalaza ireo hoy ny firaisamonim-pirenena. Enina volana mahery izao no nandraisan'ireo ben'ny tanàna ny asany amin'ny maha-onom-bo fidy azy ireo ny fotony. Hatramin'ny androany tsy retsaika ny fifidianana lehibe pokotany izay voalaza ny lalàna fa tanteraina telo volana aoriny ny fandraisan'ny ben'ny tanàna ny asany. Fandrikan-dalàna ary fanaovana tsinontsina ny vahoaka eny fotony izany hoy ny solombavam-bahoaka avitra Andriamosa. Fototra ifaran'ny fampandrosoana miainga eny fotony ny vokotany hoy ny fanamafisana. Tsara aloha manamarika fa ny lalàna 2009 890 ny lalàna mametraka ny sefokotany. Zany hoe ny sefokotany dia tsy ao anatin'ny collectivité fa raha tsy mangaiky amin'ny fanjakana fohy be. Zay ny makasika ny sefokotany. Ka ny lalàna dia mamarina tokoa hoe telo volana ao aorian'ny fialanin'ny ben'ny tanàna dia tokony atao ny fifidianana sefokotany. 7 volana tao aorian'ny fialanin'ny ben'ny tanàna tsika izao mbola tsy hita zany
tety andro mahakasika ny sefokotany zany azadino nefa fa ny sefokotany lasana dia anisan'ny ivon'ny fampandrosoana satria manakaiky vahoaka anakaiky vahoaka ihany koa zay zavatra everiko tsy azo amavanina ary zavatra ngezabe dia tiana manamarika sy manao antso avy ny hoe mila manova lalàna mihitsy isika raha mahakasika ny sefokotany ary izahay eo anivon'ny lafin'ny fanoerana dia nanao volavolan-dalàna mba anaovana ny fifidianana sefokotany tamin'iny vanim-potoana ny fivoriana raha-potoana ara-dalàna teo iny fa rehefa nalefa tany amin'ny conférence de président le izy zay ordre du jour zay ka tonga tany amin'ny gouvernement dia nilavin'ny gouvernement dia tsy tanteraka teo anivon'ny fivoriana raha-potoana voalohany iny zay proposition nataony lafa fanoerana zay mahakasika ny hoe ny sefokotany. Nilaza ny voamera maleo tena amisahana ny fifidianana volana maromaro lasa izay fa tsy maintsy irosoana ny fifidianana izay ho lehiben'ny faritra sy ny loolona izay ho tapitra fotoam-piasana ny volana desambra izao. Hatramin'ny androany anefa mbola tsy nisy ny tolo-kevitra daty amerenana ny fifidianana be ny tanàna ho an'ireo komina izay nodidin'ny fitsarana anaovana izany. Taratry ny tsy fahamatora-pitantanana ny zava-misy ho iatrany ity solom-bavambahoaka ity. Misy ny nangatahany nofoanana, misy ny nangatahany averina ary ny lalàna dia mamaritra hoe 90 andro 9 volana ao arin'ny famoahana didim-pitsarana ny tokony anaovana fifidianana. Tsika nefa zao efa 7 volana tao arinany fametrahana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna dia tsy manan-kery zany raha iantso satria 90 andro ny fiantsoana mpifidy. Zay 90 andro fiantsoana mpifidy zay no tokony amoahana n'le hoe anaovana fifidianana na amerenana le fifidianana satria zavatra roa misy zavatra nofoanan'ny seny le vato ary misy hoe averina navoaka teny amin'ny didim-pitsarana zany dia eto zany tsika zao manamarika fa hoe ny 9 volana tokony anaovana fifidianana tsy fenotrony zay fipetra zay. Ny fitondrana zao dia hoe tapitra mandany loolona amin'ny volana desambra. Raha tapitra mandany loolona amin'ny volana desambra tokony iroso amin'ny fifidianana zany isika. Iza ny mifidy loolona dia ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna. Ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna nefa tsy ampy noho ireo fifidianana any amin'ny komina maro samihafa zay tokony averina tokony isy fifidianana nefa tsy ampy zay. Fiantsoana mpifidy nefa dia 90 andro ihany koa. Fiantsoana mpifidy hoe atsoina an-datsabato ifidy be ny tanàna na mpanolo-tsaina ny tanàna raha ohatra ka amin'ny desambra ny fifidianana senatorial efa tsy feno koa zany fipetra zany. Zany rehetra zany dia marika ny fandikan-dalàna daholo sy ny famatorany fitondrana eo anivon'ny raharaham-pirenena. Modely ratsy indrindra ny fanjakana mpandika lalàna ary izany no ilazana fa fitondrana tsy mpanara-dalàna no mitantana any Madagasikara amin'izao fotoana. Raha tena mahalala ny andraiky ny fanjakana malagasy dia izy no nanao ohatra tsara amin'ny fanajana lalàna kanefa izao no zava-misy eto amin'ny firenentsika. Mbola lavitra ny lalana ho antsika malagasy sy Madagasikara raha resaka demokrasia no resainy hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena roy androany. Ahitana taratra izany olana izany ny fandrafetana ny lalàna mba irosoana ho amin'ny tsaratsara kokoa ho fampiarana ny demokrasia. Tsy mahagaga raha faharatsiana no tazana eto amin'ny firenentsika sy eran'ny malagasy satria ny fototra mihitsy no olana goavana hoy ny fanazavana. Betsaka ny fanangonan-kevitra natao teto saingy tsy hita ny fampiarana azy ireny hoy ny fanazavana. Kevitra efa nadina hevitra mihitsy raha tao lapampira premier ministre tao tamin'ny 7 fanatsarana maro zay reto ho anatsarana ny lapifidianana dia efa nandalo teny amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dola le izy tany amin'ny avril 7 zay dia le mpanao politika tao anefa ny andeha taoko hoe tombontsoany manokana daholo ny jerevany dia tsy misy ny lalany laliny le sosokevitra fanatsarana ny lalàna tamin'ny 7 dia nanesaka ndraytsika teo amin'ny 7 ka hatramin'ny 3 nanolotra fanatsarana lalam-pifidianana indray dia hitanareo ngamba ny talohan'ny fifidianana filoham-pirenena 3 iny mbola nandeha nanolotra fanatsarana lalam-pifidianana dia ny mpanao politika eto amintsika ao fanaovana lalàna ihany
mieritreritra hoe sy dia misy fanatsarana azo entiny dia izao ny farany firenentsika isan'ny firenena farany indrindra mahantra indrindra ratsy tantana indrindra isan'ny pirenena zay tsy misitraka ny fanabeazana hitantsika angamba reny fanambarana tao misy olo tena avy eo amin'ny veka reny manambaran'le olana irany ianany vahoaka malagasy. Ny fifidianana mangarahara no iorenan'ny demokrasia ka fototra ny fanatsarana ny lalam-pifidianana nalefa iresosikevitra fa andrasana ny fampiarana izany hoy ny roy. Nalapaka zanakio dia tapitra fianana zanako tokony anana no avy tsara daholo dia tena hoe tapitra tao anatiny retimbanjo zanako manana fianana tsara zanako efa mavita fianarana tsara tena tsakako reza ray volana namonjako zanako roa zanako tsy marary tsy narikotra zanako nrizariza tsara ka tsara reto ina reta natoka ina natoko reto tsara isan'ireo marary efa nahitana fahatsarany ny fahasalamany inombany ho iatrany ny dadany efa nahavita nanoratra sy ny sakafo izy saingy ny alarobia lasa teo dia nanao krizy izy tsy nety maro toerana ny tosidrany ary sempotra tena resitsy miady zavatra amin'izay zany zao a dia lasa vao zao le zanako vavitokana io zandro ny le vao maty teo vao nalevona ray volana latsaka kely fa ny tena zavatra mahavaka ny saiko za zany mieritreritra mihitsy hoe maniry mbola isy ho velona ny ray amin'ireo ankizy ireo fa dia ho faty daholo ve dia amin'izay tsy isy atao adiadiana amiko izay fa za tena kivy an'le izy ro zany namandreo le vavisalamo. Iray volana sy 4 andro aty aoriana tafakatra 30 ireo namoiny ahy ny vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo tamin'ny fanamariana ny tsingeritaona nahaterahana tovovavy iray teny Ambohimalaza ny 12 Jona lasa teo. Nombana tovovavy 17 taona tokony hanala fanadinana bakalôria amin'ny alatsinainy ho avy izao no nodimandry alina. Zanaka roa no indray namoiny aina ho an'ireto ray aman-dreny Ionja zokony Nombana dia nodimandry ny 12 Jona ray andro taorian'ny idiran'izy mianaday hôpitaly. Mahatsiaro resy ireto fianakaviana ary velom-panahina manoloana izao zava-misy izao. Tonga vany vadiko niandry taty nanao 24 dia izy tonga any an-trano mahandro laoka izay dia le zao raha vaviny zany niandry taty sy ny zanany dia niantso ireo dokotera anaky valo mikarakara zay fa maninona izy zay dia nikoropaka indray niakatra taty dia zao izay tonga aty izao efa tsy tratrany etsy mineny fa raha tena ataony ny kady tsotsotra zany tamin'ireo zaza rehetrarehetra narary tao ireo io zanaky ny tsara indrindra ny fahasalamany izy ny nanoratra voaloha izy ary izy nihiratra voaloha dia manoratra izy nao na dady ohatran'izao dia io zany ny lasa mba hoe fitaratra tato io hitan'zareo profesera tao fiovana be nombana io le nombana zanaka io. Tsy mitsahatra mitombo ireo namoiny ainy io tolakandro io dia tovolahy iray antsoina hoe Antsa 20 taona indray no namoiny ainy teny amin'ny hôpitaly Azira rehefa notsaboina nandritra ny iray volana. Izy zany no tanora fa raiky amin'ny 30 namoiny ainy taoriany ny fankalazana ny tsingeritaona teny Ambohimalaza. Hatreto anefa tsy fantatra ny antony ny anaran'ilay poizina natonga izao fatina tanora mikararana izao. 12 ireo mbola tsaboina sy miady amanaina amin'izao fotoana izao toa manao vain-drahalahy tsy maharary ireo tompona ndraiky mpanjakana ka milaza ankitsirany fa tsy tiany fantatra izay fanapozinana
fa rehefa fanapozinany dia fanapozinany. Et moi je veux pas savoir quel empoisonnement, mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Peut-être il y a beaucoup de poisons qu'on peut empoisonner. Maro ireo toina manoloana ireny valiteny boraingana nataony tompony raiky mpanjakana ireny, fanaovana tsinitsininy ary manampitrotraka ny alahelon'ireo fianakavinana moy zanaka sy avana teny ny toy izao hoy Rivrakoto vao tana taratasy misokatra androany nanehony ihany koa ny alahelony sy ny atezerany. Mangataka ny mba anehony ity ramatompitsabo ity fiantrana ho an'ireo fianakaviany tradozy izy ary miantso ireo tompon'andraikitra mahefa mba hitady sy ilazany marina. 12 ireo mbola miady amanaina ao amin'ny hopitaly. Mangataka ny itsaboana azy ireo any ivelany faniriso Herinaivo ranoranty navokany ka miantso tolo-tanana avy amin'ny rehetra. No mafisy nisy olombavambahoaka gasikara feniso ihany koa izay fandefasana ireo mbola marary any ivelany. Anavotana ny ain'izy ireo satria aina tsy nanampiry raha ny rantana taony. Fantaniana maromaro koa no napetraky ny olomofidy ity toy ny fitsaboana aran'ireo marary amin'izao ny toy ny fitiliana natao. Tsy fantatra mako atreto ny anaran'ilay poizina hoy gasikara feniso any ka tsy fantatra ny fepetra tokony horaisiny ny vahoaka sy ny mpitsabo ka mampisavorovoro ny saim-bahoaka. Fantaniana koa no napetrany raha toka marina na tsy ny tsy ahafany Madagasikara mitsabo ny botilisme. Samy andry izay fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ity raharaha ity ny rehetra satria teraka fisavorovoroana ao anatin'izany ny filazana ny tena marina sy ny fepetra horaisiny anasitranana ireo sisa velona sy anavotana ny hafa tsy ho tratry ny tranga toy izao. Raha volana mahery efatrandro izao no nitrangany fanapozinana ara-tsakafo tena mbo malaza. Tsy mitsahan-tombo ireo mamony ainy. Raika amin'ny 30 maty atreto ary mbola misy ireo anaty fitsaboana tanteraka. Mangataka fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana ny olo-pirenena. Manoloana ny tsy fahombiazana tamin'ny fitantanana ny krizy nandritra izay iray volana izay, ilaina ny mitady fomba fijery sy vahaolana hafa. Ilaina ny fanetretena ao anatin'ny toedrana toy izao ka anaiky anarina ny lesika teo aloha. Midika ho fanevatevana ireo aina efa nafoy sy ireo mbola ho avotana ny tsy fandraisana fanapa-kevitra anarenana aingana ny toedrara. Mbola miverina foana ny teny mamanga ny fahoriana amin'ireo ray aman-dreny sy fianakaviana mamoy ireo zanaka ireo zaza ao amin'ny fitsaboana amin'ny zavatra mitranga eto Antananarivo sy eto Madagasikara. Tsy nigadona akory ny 420 ora tamin'ny vidéo nataoko omaly dia misy lasana indray ireo zaza ireo. Ontsa ny tena mahita an'ireny izay mitomany very anaka ao anatin'ny ray volana very anaka anankiroa. Ontsa ny tena mahita ny ray izay miezaka ny tsy hitomany kanefa hita hoe very tsy miady, resy tsy miady ho izy. Dia ny zavatra antaniko sy apetrako amin'ireo olona manam-pahaizana sy manam-panady hoe amin'ny zavatra mitranga ohatran'izao ve inona moa zany ny zavatra very na mety hoe afoitsika raha ohatra isika mitady ny vahaolana rehetrarehetra. Satria aina zanaka no resantsika. Raha ohatra ka tsy nety ny zavatra natao hatramin'izay ray volana, mahafaty atsika ve no mandeha mijery fomba hafa. Afahantsika mampangina ny maha hoe lehibe na ny maha hoe manam-pahaizana antsika fa mijery an'ilay fahendrena hijery vahaolana ho an'ireo zaza ireo. Mametraka ihany koa hoe nahoana moa ary fantatro eo amin'ny resaka fitsaboana izany na eo amin'ny resaka fitantanana miaramila na eo amin'ny resaka ady hoe aiza ny moindre mal. Rehefa tojo krizy ohatran'izao dia tsy maintsy mieritreritra isika hoe inona no afaka atao rehetra hoy aho mba hahafahana mahazo an'izay moindre mal izay. Ka aoka re mba hapetraka ilay ego ny tsirairay. Fa efa hitako hoe lasa lavitra loatra ity raharaha ity. Mba hahafahantsika mamonjy ireo aina. Faharoan'izay, raha ohatra ka misy ny zavatra tokony mbola afaka atao, dia aleo atao satria ny resaka ataontsika hoe mifanondronondro eto tsy hamany olana. Raha misy ny vahaolana any amin'ny OMS, inona moa mahafaty atsika tsy handeha amin'izay raha izay moindre mal. Raha misy ihany koa vahaolana hafa, inona moa mahafaty atsika raha ohatra ka manana an'izay fanetreteny izay
andeha hijery izay mety ho solution. Maro ireo vaovao mifamaofao manodidina ity rarafanam-poizina na ara-tsakafo teny Ambohimalaza ity ka andrasan'ny rehetra ny marina sy mangarara momba izany. Ny tolakandro teo no natanterana ny fanompoam-pivavahana ho fimbonam-bavaka amin'ireo fianakaviana moiavana sy ny zanaka na ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana. Vokatry ny fanampozinana ara-sakafo ny seho teny Ambohimalaza iray volana mahery lasa izay. Tonga maro ny mpona teto Antananarivo sy ny manodidina na natanteraka ity fotoam-bavaka ity. Maro ihany koa ireo mpanakanto ny ombona nandritra izany. Ny boky ny Abakoka no nakana ny afatra nandritra izany. Mazava ny afatra fa levona ny marina eto amin'ny firenentsika ankehitriny ary manjaka ny asany maizina. Satria ity firenena Israely ity dia firenena nofidiny hitondra ny anarany ahafantaran'ny firenena rehetra azy fa niodina taminy, niala taminy ary vokatra zany zavatra izany dia nitotongana tanteraka ilay firenena. Fahamarinan'izay na inona ataon'ny olona ka rehefa Andriamanitra no lavina na dia milaza aza isika hoe firenena laika tsy mila fivavahana. Ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ilay lazaintsika hoe principe objectif io, ka rehefa lavina io dia mizaka ny vokatra io na milaza azo mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra. Tao fahagagana ho atsika mpivavaka ny mahatsapa fa fotoana toy ireny dia vitsy ihany koa rehefa sendra ny zavatra sarotra isika nampanantenaina fa tena tiatsika ary mikarakara atsika Andriamanitra. Fa rehefa tsy izay ny zavatra miseho, midona amintsika ny aretina, midona amintsika ny fahafatesana. Madagasikara tao anatin'ny taona vitsivitsy zany, nefa nosoratana 700 taona talohan'ny naterahan'i Kristy. Isaia le mpaminany lehibe aza dia milaza hoe potraka eny ankalalana ny marina. Zany no iainantsika amin'izao. Nisy moa ny famangina ireo fianakaviana natao taoriana ny fanompoam-pivavahana. Nisy ihany koa ny fitrotrona ambavaka ireo fianakaviana manana zanaka sy ireo tanora hiatrika ny fanadina-mpanjakana bakaloria nandritra ity fotoana ity. Zatra manao récupération politique amin'ny malagasy ireo mpitondra anka izay olona tsara sitrapo te anampy ireo malagasy iray tanindrazana momba ny rarafanam-pozinana teny Ambohimalaza dia lazaina fa manao récupération politique hoy ny mpanolontsaina ny tanàna Clémence Rarinirina. Izay nanamafy fa anampy ireo fianakaviana amin'ny fikarohana ny marina momba ity raharaha ity. Aina malagasy maro no latsaka vokatry izao zavatra tsy mazava hatramin'ny androanio hoy ny fanazavana. Fa etsy andanin'izay mahita an'izay ho eo teo ireo avy ao amin'ny volomboasary, ireo avy amin'ny olona akaiky ny fitondrana, olona ihany koa ao anatin'izay hoe miaraka amin'ny fitondrana izay dia avy dia mitsara hoe manao récupération politique. Ka ny any tiako tsipihana dia tsotra be. Raha lazaina fa manao récupération politique ny olona manampy ny mpiray-tanindrazana dia inona zany no ilazana ny ataon'izy ireo amin'ity fizarazarana vatitsinjo, kalitsinjo, tosikatsinjo, spectacle tsinjo manerana ny firenena ity. Zareo ne manao an'izany mandavataona rehefa hatramin'ny mandat voalohany satria efa fantatry zareo fa efa tsy mambahoaka tsony zareo eo anatrehan'ny vahoaka, eo anatrehan'ny olona rehetra moa zany. Efa tsy hitantsika taratra tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny fa efa be dia be tsy tonga nanatrika nanatanteraka ny adidiny tao anatin'ireny fifidianana ireny. Mazava ho azy efa tsy
toteny intsony zany eo anatrehan'ny vahoaka raha mpitondra ankehitriny dia manoloana an'izay mba hahafahana kely mampiakatra an'ilay cotre zay ny izy ilazana anazy dia manao an'ity fizarazarana zavatra anjonoana vahoaka mialatsiny fa tena zay mihitsy no fahitana an'ilay izy dia ry zareo ny zatra manao an'izay ry zareo nefa zatra manao fanararotana ny vahoaka tahaka zany a dia tsaraina ohatran'izany zany reo olona izay tsara sitrapoa mba tena amin'ny fony manontolo sy manoloana ny miaraka anteneniko teo tsy afaka mitazapotsiny no andeha anapinina ny mpiray-tandrazana dia tsaraina tahaka zany ka io moa zany dia atsorona le zavatra tiana horesahana hoe ninonninona mety fomba fijery ny mpitondra fanjakana ao anatin'izay mikasika ny ezaka izay mety ataon'ny mpanao politika entina anapinina nyreo famille tojoolana ireo a dia tsy ahoanay zany fa tsy maintsy mijoro kosa ao anatin'izay tranga izy tanora malagasy raiky amin'ny telopolo namoiny ainy tsy dataratra ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ho ihany Clémence rary ny rinana namarika nisy fotoana nefa mpihira iray niarana herisetra ministera maro no niaraniditra antsehatra mampia ihany zava-misy ho ihany ny fanehokevitra saingy tsy misy marina afenina ka tsy hipoitra hoy ny fanamafisana. Mpianatra efa-jato amin'ny Université Manday no mbola tsy nahazo vatsim-pianarana sy fampitaovana raikitra ny hetsika ho fitakina izany ka manome 70 ora izy ireo amahany aty olana tsy fahazoana vatsim-pianarana sy fampitaovana hatramin'izao fotoana izao raha ny fitarainana. Mitaky ny anamboarana ny R+1 izay dibondransy tsy misy jiro ary ny fametrahana sy fanamafisana ny franchise universitaire ihany koa izy ireo manoloana ny mety ho fisamborana mpianatra. Ankoatr'izay dia mitaraina ihany koa ireo mpianatra noho ny tsy fampiny ireo efitrano fianarana any ka mandalo fahaseranana rehefa amin'ny fotoana ny fanadinana. Eka matetiky mpiavy zao zahay tika sotokely satria maro raha tsy mandeha milaminy agnatin'ny kapisinay etoa. Efa nisy ty fifampiresaha tamin'ireo tompony ndraiky tambory mahefa nahatsa amin'ny ministera mikasika andreo mpianatsy réclamation 400 zay tsy nahazo bourse. Nandeha ny fifampiresahana fa misy ray volana lasa zay fa fampandria gisa avao ty atao ny manapahefana autorité misana an'izay vatsim-pianarana zay. Eto zahay fédération ny mpianatra dia manao izao fitakina zao ary manome 72 heures ultimatum ho an'ny tompony ndraiky mahefa fa hidina andalambe rotraka tsy omena ny boursa ho an'ny mpianatra réclamation 400 fa tompoko ray tompoko vavy. Fa nisy ny fifampiresaha ho an'ny R+1 manokana izay bloc cité misy any mpianatra atoa zay anisany dobondrano tsy misy jiro. Efa nisy ny fifampiresaha fa manao mandriandria rakida ny tompony andraikitsy. Takinay androany ny hanamboarana an'izay R+1 zay ny amatsy azy jiro sy amatsy azy rano tompoko ray tompoko vavy. Takinay ary agresevanay manokana ho an'ny OMC ty manaraky ity. Maro ty mpianatsinay zay sambosambory fahatany avao anatin'ny kapisy ato. Aiza ny franchise universitaire zay napetraky ny fanjakana. Manao atsoavo ambony zahay mba hametrahana an'izay franchise universitaire zay fa tsy ekenay ty mpianatsinay sambosambory. Miantso ireo tompon'andraikitra ireo mpianatra mba hijery akaiky ny zava-miatra amin'izy ireo izao. Apetrakinay androany ty fitakianay toy tsy hoe misy ambadiky fa fitakianay mpianatsy omeo boursa ny mpianatra 400 zay tsy nahazo boursa. Apetraho ny franchise universitaire omeo salle de classe zahay amboaro ny R+1 fa ity tolona ty dia tsy hijano laha tsy voavahy zay. Manoloana an'izany dia manome 72 heures ultimatum zahay fa hidina andalambe rotraka tsy voavahy zay. Misana tompoko lahy. Araka izany raha tsy mivaly ato anatiny 70 ireo fangatahana dia hiditra amin'ny dingana manaraka izy ireo dia ny fidinana andalambe. Feno 30 taona tamin'ity androany ity no nitrangany loza mpiara-manidina Matsiravina tao amin'ny seranam-piara-manidina Ivato. Fiara-manidina DC3 Douglas C47A Squadron nety ny tafika malagasy miaraka amin'ny ekipa mpitsabo avy any La Réunion no nidaraboka tamin'ny tany teo amin'ny 500 metatra miala amin'ny lalana fipetrahana na piste taoriny fatapany ny motera roa. Avy any Maintrano ilay sidina tamin'izany ary nitondra mpitsabo sy mpanampy avy any ivelany nanao iraka fanampiana ara-pahasalamana sy maolona. Niara-dita amin'ireo iraka ireo miaramila malagasy enina izay tompon'andraikitra tamin'ny fiarovana sy ny fikarakarana. Olona 30 tao anatin'ny fiaramanidina DC3 ary tsy nisy afabela izy ireo tamin'ny farany. Nisy roa naratra mafy voalohany saingy nodimandry ihany ny apitso.
nivoaka tamin'ny fanadiadiana fa tsy fampitsoloka no antony natonga ny loza. Tsy hafanidina ara-dalàna fiaramanidina rehefa tapaka ny herinaratra avy amin'ny motera roa ka voatery nidina tampoka sy nenjera tamin'ny tany. Amin'izao tsingeritaona fa 30 taona izao dia misy ny fahatsiarovana ho fanasongadinana ny fisaorana ireo maty tamin'ny pasahiana sy tamin'ny mpitiavana, mpitsabo nify, mpitsabo mpanampy ary miaramila samy nanao ny adidiny tamin'ny fosy fanolora-tena.